Ankafaliana sy ankaravona tanteraka tompy plasy tompy vavy no ianabako aminao indray mity lady maranty ny namanao ianana ambinitsoatra no miaraka aminao koa satria moa somary efa elaela tsika sy niona teto amin'ity fahitalavitra ity dia andeha tolorako an'ity tenin'Andriamanitra mahafinaritra be ity tsika no safidiako manokana ho fiarabananao sy ho fampiarezananao amin'ity lady ity ndao ry aloha ran'izay. Mahereza areo ka hatanjaka ny fonareo dia ianareo rehetra izay manantena an'i Jehovah. Salamo fa araiky amby telopolo andiny faefatra amby roapolo. Tenena fa tafita tamintsika tsirairay avy nefa tao anatin'ny tenin'Andriamanitra iny tsy hijanonantsika ela aloha fa andeha ny lohahevitrsika androany no andeha aroso antsika avy hatrany. Somary efa mangatsiatsika atao Antananarivo amin'izao fotoana izao indrindra fa ny voamaraina iny asika ny tokantrano any ary mino fa misy mbola eo am-pandriana manaraka ny fandarana manaratra tsy maninona akory izany fa izay mahafapo anao sy izay mampahazo ainanao hatrany atao fa amin'ny anio maro amintsika ray aman-dreny amin'izao fotoana izao no efa mikasa hoe hanao famoran-jaza ny mahakasika izay indrindra ny lohahevitrsika androany ny mahakasika izay hoe famoran-jaza izay izara roa ny fandarantsika androany ao amin'ny tapany voalohantsika dia anaraka fanadihadiana kely mahakasika ny hoe famorana nentim-paharazana na nentin-drazana izareo rain-jaza no arahantsika ao amin'ny tapany voalohan'ny fandarana ao amin'ny tapany faharoa kosa dia zareo avy ao amin'ny mpitondra fivavahana andeha aloha arahantsika izay tapany voalohany izay dia avy eo tsika miresaka bebe koa mahakasika ny ao amin'ny tapany faharoa ndao ary. Andro toy inona kay ny tsara anatotosana famorana? Ho an'ny fomba traditionnel izy zany a dia rinona no fanaovana soavan-jazakely satria mangatsika manifiry ny andro zany dia tsy mikorina tsara zany araka ny fandanian'ny tolo azy ny raha dia kaikona daholo ny lalan-dra rehetrarehetra izay no anaovana azy rinona fa rehefa maina ny tany miboany fofon-javatra rehetrarehetra ny vovoka sy ny karazany dia tsy dia tsara loatra zany zay fa mirinona foana ny fanaovana azy izay no mahatony araba-rinona izay. Firy taona kay ny zazalahy no tsara atao famorana? Ny zaza atao famorana zany atao famorana zany raha ohatra hoe ohatra ny any ambanivohitra aloha zany misy fomba zay any ambanivohitra hoe raha vao tratran'ny zandriny le zokony tokony atao raha vao bevoka zany ny reniny le zaza mbola tsy vita dia efa janony zareo le teo aloha zany zay le fomba tsy fantatra hoe finonom-poana sa ahoana fa tsy azo atao mihitsy zany le zaza raha vao bevoka ny reniny satria hoe sao dia lahandray dia mba tonga dia miaraka andray miherintaona dia ny any ambanivohitra zany tsy mihoatra ny herintaona sy tapany raha lehibe indrindra any ambanivohitra fa eto andrenivohitra indray nefa izy bevata efa lehibe eo amin'ny 3 teo amin'ny 3 taona eo zany tena ankamaroany. Inona avy ny dingana arahana? Ny dingana arahana zany manao ny soavan-jazakely misy ny olona avy any izy dia efa manoratra anatin-kay hoe amin'izao ianao ny soavan-jazakely zanakay ny telle date amin'izao daty misy ny manao fanandrona avy any aminazy ihany dia tonga dia manoratra anatin'ny kahier izy dia ho anay dia misy fepetra arahana le dingana arahana eto hoe ino moa zany tsy omena zavatra excitant ny zazakely dia tsy café coca-cola zava-pisotro misy gazigazy reny zany tsy omena zazakely reny dia arandrana ny volony reniny mba tsy paritadritaka amin'ny manoloana ny asoavan-jazakely
de tsy avela matory izy atao tsy ampy kely ny torimasony de rehefa vita ny asoavana de matory izy. Raha vaty aminay aloha zay voalazan'izay vaty aminay zay fa raha avy any amin'ny olona indray zany a manana fomba be dia be ny olona any a any tokantrano tsirairay samy manana ny azy. Io koa zany a raha ho ny eto manodidina ny renivohitra zany a eto daholo ny foko rehetrarehetra samy manana ny fombany fa reo olona reo a tonga eto aminay daholo koa atao hoe lahatra amin'ny mpivavaka ny mandala ny fomban-drazana ny avy any amin'ny sisy tany manodidina tonga eto daholo de samy manana ny fombany anazy any samy manana le anaovany azy any. Amin'ny maha kristianina inona ny tena tsara mandatsatra ve sa tsy ary inona ny tombontsoa mety ho azo avy amin'izany? Maha kristianina eto zany kristiazana latsa-dra ny vonoana tombona azy fijaliana no mboana manoloana an'izay zany a eto raha manao asavan-jaza tsy hoe misy raha miboiboika be ohatry ny loharano fa zavatra pity gotigoty no milatsaka eo satria tsy de hoe zavatra mididina de satria misy fanafody ampiasaina ao anatin'izy io ka amiko zany a raha ny malagasy mifora amin'ny tenany zay koa voasoratra anatin'ny baiboly de misy raha latsaka zay no malagasy fa ny fanampenana amiko a ohatrany hoe tsy manaratsy ny moderna fa namana izy a fa misy mitsika kely le izy somary mitsika le raha iny fa tsy manao abse de maina le izy après n'izay asiny lay fanafody am'izay ny fijerinay azy aloha zay de fa zahay reo zao de mijery an'izay zavatra zay depuis 72 ohatra ny tenako jusqu'à maintenant. Ny olona tsy hoe ampangalarina fary azanao fa araky ny fomba ny lovatsofina aloha sy ny zavatra hitanay tamin'izay mbola tany ambanivohitra de maka ny fary, maka ny akondro, maka ny fantaka velon-dravina ireo zavatra zao ampiasaina de zao no dikany manao vao ohatra ny akondro elahy ny iva manao antoana ny avo manalokaloky ny iva période ny akondro na fahavaratra na maintany misy foana io tombohinany eo maniry ihany izy ohatran'izay zany firaritso ho an'ilay zaza de manao vao ohatra ny fary ataotoka gasy atao zalahy mety siramamy mety hoanina am'izao mahafaky etaeta zay zany le izy tsy ampangalarina le olona tsy mangala fa raha manao an'izay izy a resaka alatra zany alatra fa io zany a raha misy aka fary ny olona de lanjaina ny fary de mbo mamy ohatra ny fary mamy oditry ny olona se ilay izy zay kely io de asinina omena ny lanjany eo amin'ny famorana satria andro ray mana-tantara eo amin'ny fiainany zazalakely ny famorana tsy izy ny maka rano koa ohatra zay a hoe rano mahery a de raha eto andrenivohitra tsy miady io fa raha ny ambanivohitra ny rano de amin'ny 4 maraina no mandeha maka azy de raha tsy fito de 5 de 6 de manao sampla de mitondra lefona famaky antsy be fanoto de le voatavo farany oloha de manakora ny zanabory mahery manao tody ambato ny tovolahy matanjaka de vao manakora izy zany amin'ny losa angalany an'le rano de manidina ny vorona laso tsy milomano tsony fa matahotra an'le akora lava iny de tovozona le rano fa tsy tavoangy fa voatavo monta de ao anatin'le voatavo monta iny reny monko tsy tiany biby mihitsy reny na zato taona za reny tsy tiany kadadaka hoanina de atao ao le rano voalohany izy glasé matevina ny voatavo tsy tateraky ny hafanana vetivety de tonga ny rain-jaza de iny rano iny no atondraka n'lay fery lay zazakely glasé de mikaikona ny lalan-draha sy ny lalakozatra iny
mikankona tonga de mikankona fa tsisy raha mipitika eo de avy eo a taloha misy kongona zao kongo mantsina zao ety tsy mety atsony a de misy moka parasy l'Afrika kadradraka et maintenant misy de raha voatondraka an'iny de mangidy loza tany voatavo monty io a de tsy tian'ireo biby reo io reo karazana katsentsotra reo io ferin'io zazakely io zay ny dikany fa eto de voatavoanga no ataon'ny olona tsy mety fa eto de mampiasa ny oviva. Olona tahaka ny ahoana no tokony hanao famorana? Ohatran'ny anay aloha zany hoanay manokana zany a de ny anay zany a lova fa tsy hoe ny anarana tatsy io na hoe sitraponay na hoe ahoana zany fa lova le izy a fa tany tsy fantatsy hoe dadabe fahafiry no tsy fantatra tsony hoe tsy haina tsony nandovana an'le izy de ohatran'izay zany lova le izy satria ny anay zany a fanampin'izay an'izany zay ny anay zany tia mbola zazapety kely 20 taona zao de fa miaraka midady anay de tsy manao ninninona fa mandeha fotsiny de mijery satria ny karazan'ny ankizy forana be de be ny karazany misy fohy kely misy mba tonontonony misy manao ohatra sarotro zany izy io de raha vao tsy mahita an'izay karazan-drazany zay ianao fa tsy hainao io tsy mahay an'io de eny an-dalana eny zany de atorony am'izay hoe zao ny fanaovana tiry zandry zao ny fanaovana reny hitan'lahy iny zao ny fanaovantsika an'ireny de hitanao am'izay zany le ananana en'le traika efa de mifandimby de zay indray mampianatra ny zanakay hoe tanlahy no ohatran'izao zao ny fanaovana an'ireny ao anatin'izay zany de zatra mandeha de eo am'izay misy fotoana itsofany rano anao fa tsy mandeha fahatany a zay le tradition hoe tsodrano zava-mahery tsofony rano am'izay ianao tena alainy mihitsy ny rano de mandehany ianao ariananina miaraka nareo sianina tsy manaraka anao antsony izy lasa ianao mandeha rery any vitanao avy any de nanahoana ty de arahany masondray iny le zazakely nataonao iny hoe ahoana le zazakely stable ve iny am'izay ianao de alefany am'izay arianany se any anany se de arahany maso ny comportement anao zany ka leoko moly amamona sanatiavin'ny vava zay tsy ataon'ny rain-jazy zay satria mila laoantsy zay aminay am'izao any amin'ny aleanay any a efa tsy misy mihinana tsony fa apetraka eny iny de izy no mifandamina am'izay fandaminany eo fa ny akabeazan'ny olona efa tsy hitako zany fa tsy de misy mihinana tsony le izy a fa izy no mifandamina am'izay ny antony tonga an'izy io manko a taloha zany a taloha ny zanaka de tena eny hatram'izao aza aloha fa taloha zany mbola vitsy ny olona de mamy mihitsy zany zanaka zany ary raha nisy zavatra nataony a tsy tia no verivery foana de nataony nalohany no hanina mihitsy azy le izy fa tsy ho verivery fotsiny raha ohatra diso lehibe le olona de meno an'ny omby na meno an'ny ondry.
raha izay sy izay ara ny hevitra zareo vao amin'ny famoranana nentim-paharazana ahoana kosa ny hevitra zareo vao amin'ny fivavahana mialohany anarantsika izay tapany faharoa izay dia andeha aloha tolorana ty hira mahafinaritra be ity isika hoentina hanomezana fahafapo antsika hatrany ndaharo arahana izay Seku nyangina fatena resinao latra Wezao Mamena trairo eru kasinya dalana natao Itia Matsapan fitya vanawai Mama ini fitsapana Mana chao sainularana Anifina wai Kisarakanao indrira tompo Nahoana tsy ankasitraka foana fa ny fiainako dia avy aminao Nahoana mono tsy anaikao fianao no nato izao ay Ekeko tsy sarasalana ny tantananao ay Ekeko izany fa ny fahasoavanao nato izao ay Tompo, tao miandro mahory mavesatry indrindra no lalovako Mafi Ny fisarana amin'ny maha-olombelona Nefa Nareonao fagagana Nezany aza tompo tsy toa Manaikao zay no lalana Ka miandroko maly miampitso sy androany Inoko foana favy aminao Nahoana mono tsy ankasitraka foana fa ny fiainako dia avy aminao Nahoana mono tsy anaikao fianao no nato izao ay Ekeko tsy sarasalana ny tantananao ay Ekeko izany fa ny fahasoavanao no nato izao ay Mamay ny fitsapana Manaikao zay no lalana Anefenao ay Kisorako anao indrindra Salana ni tantanana wai Ekeko izany Nahoana mono tsy ankasitraka foana fa ny fiainako dia avy aminao Nahoana mono tsy anaikao fianao no nato izao ay Ekeko tsy sarasalana ny tantananao ay Ekeko izany fa ny fahasoavanao no nato izao ay Anao ny fiarako Fomba fihaiza-marina moa ny famorana ary ovinany ny andohany
Ny famorana dia fomban'ny firenena tatsinanana dia saika mifora ny ankabeazany ary ny nendohany tamin'ny andron'ny Abrahama nisy fanekena nataon'i Jehovah'Andriamanitra taminy hitany amin'ny Genesis 7:10 izay fanekeny izay ary dia nitenenin'i Jehovah i Abrahama hoe ny lehilahy aminareo dia hofirana ho marika izao fanekena izay atao izao. Firy taona kay ny zazalahy no tsara atao famorana? Raha ny fanaovana famorana ny zaza raha tamin'ny amin'ny baiboly dia 9 andro aorinany naterahany no teneniny. Isika malagasy dia nisy kosa indray no hoe ny andrasana ho efa afaka mitsangana mihitsy le zaza, afaka mandesy mahatandry tena mba tsy ho voadondona zany ilay fiery eo amin'ny zaza. Ary nisy aza nefa moa zany raha ny baiboly jerena dia efa olona lehibe mihitsy no tonga le fampatsiahivana avy amin'ny Jehovah hoe tokony hofirany ianareo fa tsy vita fora tamin'ny mbola kely na noho ny antony fotoana dia misy efa lehibe mihitsy vao atao ny famorana. Fa ny azo raha afaka homanina aloha zany dia tsy dia mety loatra ozy no malagasy raha efa andrasana amin'ny lehibe le olona fa mety hiteniteny foana sao dia hifanenjehany eo dia ataony eo amin'ny fahazazany eo ny fanaovana ny famorana. Andro toy inona kay ny tsara anatotosana famorana? Raha ny tamin'ny taloha dia nisy mihitsy ny hoe fakanam-panandro sy fanaovana tetiandro jerena hatramin'ny andro naterahana tonin'andron'ilay zaza. Fa ny amin'izao fotoana kosa ny mahatsara ny anaovana ny famorana dia ny andro rinina no mahatsara ny fanaovana famorana. Ny antony izay somary mandry eo ny raha ary tsy mora manonitra be ny fiery dia mba malaky sitana zany ilay fiery eo amin'ny zaza nofirana. Misy fiomanana manokana ve tokony atao mialohan'ny famoran-jaza? Fiomanana atao manokana raha tamin'ny teo aloha zany somary teneniko kely tamin'ny taloha na miomana aza ny ray aman-dreny sy le fianakaviana akaiky dia efa nahaniny afenina ny betsaka mihitsy izy ireo no nitahotra samby hafa na dia hoe sao dia misy manao kasiparana azy. Fa ny amin'izao fotoana kosa nefa zany dia mba ilaina kely ihany ny manao fiomanana. Ohatra fiomanana mba miantso ny havana manakaiky ianao mba hiara-mifaly sy sakafo kely amin'ilay maraina iny. Misy koa indray nefa moa zany dia efa tsy manao an'izay intsony noho ny toetrandro fa miomana ihany ianao nefa na dia ny kilalaon-jaza sy ny akanjo lava aza zany ho ampanaovina an'ilay zaza dia ilaina mba miomana ihany. Ny makany amin'ny dokotera moa dia na ny saran'ny dokotera sy ny fotoana hifanaovana aza dia ilaina mba miomana kely ihany. Ahoana ny fahitanao ny famorana nentim-paharazana sy ny famorana moderna aiza hoe izany fipetrak'izay ara-baiboly? Ny famorana raha ny nentim-paharazana dia misy lafitsarany ary misy ihany koa nefa mampitahotra kely. Ny mampitahotra kely raha sendra tsy zatra fotsiny zany lay rain-jaza dia atahorana fa raha mahazo aty amin'ny fotony raha lasa lalina loatra ny fandadinana azy dia mety hisy raha be anao hoe mora azy zany mety ahafantarany betsaka anazy. Ary na tamin'ny taloha zany tsy niditra moderna zany fa fiaratra vato no namorana raha mivoatantara any amin'ny Joshua sy ny Exodosy. Fiaratra vato no namorana ny olona nofirana tamin'izany fotoana. Ary ny eo amin'ny hoe moderna anjarany tsirairay avy koa nefa zany no mijery moderna. Sationana moderna misy zany hoe voadadina dia asiana kapsule. Ao anatin'izay ihany koa ny Amerikanina dia tsy misy raha mandeha mihitsy. Ary misy moa zany hoe hoentina any amin'ny dokotera dadina misy raha mandeha kely ihany fa na fatoran'ny dokotera ny lalan-draha na dorany iny dia mijanona tsy misy raha mandeha avy eo. Fa ny misy zany mieritreritra ny hoe zay tsy hanao an'ity ilay tsy misy raha mandeha ty fa ny anay misy fanekena amin'ny rano teny kokoa dia safidiny tsirairay avy no tsara atao amin'ity famorana ity.
inona no mahatonga malagasy mbola miforatra amin'izao? Ary no mahatonga antsika malagasy hoe mbola manohy manao ny fora hatramin'izao, tsy hoe tonga amin'le fitenin'ny mpamangy akory ka hoe tsy hita zay naharatsy azy ka dia mbola tohizana, fa hita mihitsy mahatsara azy zany eo amin'ny malagasy. Isika raha ty amin'ny tany mafana ny mitahiry hafanana sy loto zany le lohatsitsy tsy miala io dia mahatsara ny fahasalamantsika malagasy ny anaovana ny famorana. Inona no mety amin'ny kristianina amin'izao fotoana izao raha toa ka hikasana tanteraka an'izay famoran-jaza izay? Raha hanao famorana ny kristianina amin'izao fotoana dia misy zavatra tokony mariany reto. Mety fanao ny teo aloha ny manatona mpanandro, ny fanandrona nefa efa noraraha amin'ny baiboly, ka ny kristianina dia tsy hanatona mpanandro. Ny anankiray tokony tenenina ihany koa ny famorana dia tsy midika akory fa hoe rehefa forana ianao dia azonao ny famonjena. Eto kosa moa zany dia tenenina no hoe raha heverin'ny olona fa tomboka ase tamin'ny andro ny fanekena tamin'ny Jehovah Andriamanitra sy Abrahama ny famorana ara-panahy zany zao aza ho zanak'Israely ara-panahy, dia tenenin'i Jehovah ny hoe forao ny fonareo. Ka eo amin'io famorana ny fo io dia tenenina zany isika mpiaino sy mpanarika fa misy zavatra hoesorona ao amin'ny fo ao, ary maharary mihitsy ny fanesorana ny zavatra ao amin'ny fon'ny olona io. Io anefa zavatra mitahiry loto ary misy otrikaretina ao anatiny. Izay mihitsy no tiany Jehovah ho atao, ary famorana tsy atao tanana no ataon'i Jehovah amin'ny famorana ny fon'ny olona io. Ka rehefa manaiky ny olona, manaiky an Jesosy Kristy ho tompo izy dia hoesorony aminao zany io fo ratsy izay mitahiry ny loto io fa dia omeny fo vaovao sy fanahy vaovao ny olona ao amin'ny tompo, ary dia zay zany no miaraka ao amin'ny mandrakariva. Saotra tompoko. Farana sady ny fandarantsika eo amin'ny anio isaorana be dehibe ireo teknisiana tamin'ny fanatodisana fandalana. Isaorana ihany koa ireo vahentsika teto raha ampatsahivina kely fotsiny dia zaraloha ny fandarantsika teto. Ny tama voalohany dia nanarahantsika an'ireo hoe famorana nentim-paharazana, ary ny tapany faharoa dia nanarahantsika ny hevitra zareo vao amin'ny mpitondra fivavahana. Tsy tazananao eny intsony fa dia maro tontolo andro mahafinaritra be ho anao ho amin'ny herin'ny toy izao indray. Veloma tompoko.